Hitantara zava-niseho tao an-tanàna iray aminao andro any. Tanàna misy trano maro, tokotany sy arabe mifanapatapaka. Ny tsena, ny poninao ary angamba koa ny sekoly andehanan'ny ankizy. Voahodidina rindrim-be ilay tanàna. Feno satrana maniry any ivelan'ny tanàna, ka izany ny antsoina io tanàna io hoe Jeriko. Marobe ihany koa ny sahamboasary, sahan'akondro ary voankazo maro samihafa teo amin'io toerana io. Misy rangahy atao hoe Zakaiosy ao Jeriko. Tsy dia lehibe loatra izy fa ohatran'ny haben'ny ankizy kely. Tsy mba mananamana izy ary tsy tian'ny olona. Hany ka rehefa mifanena aminy olona dia manao fotsiny hoe manahoana tompoko, dia lasa. Fa maninona ary ianao? Manao asa tsy akasitrahan'ny poniny Zakaiosy. Lehiben'ny mpamoretra izy. Tsara toerana izy dia miandraikitra olona maro miasa ho azy amin'ny famoriketra. Rehefa mandeha mitaky-hevitra reto mpiara-miasa aminy dia maka vola be mihoatra ny tokony ho izy, ka mimenomenona amin'ny vahoaka manao hoe tena lafo loatra izy izany ramose, tena tsy araka ny tokony ho izy. Tena olana mantsy dia manankarena hatrany Zakaiosy satria mangalatra ny ampahany amin'ny volan'ny hetra raisiny izy. Dia lasa mpanan-karem-be mihitsy anie Zakaiosy, nanangana trano ngeza be sady tsara tarehy. Manana mpanompo maro izy, mikarakara ny asa rehetra tokony atao ao an-tranony. Tsy mahagaga raha milaza ny mponina ao Jeriko, fa ny volan-dry zareo no ampiasain'ny Zakaiosy ilay mpangalatra, ka izany no tena ankahalan'ny olona azy sy tsy hitiavan'ny olona azy mihitsy. Iverina ao an-tanànan Jeriko isika. Misy inona nga ao an-tanàn'izany? Izy ny olona avy iny kay? Vahiny angambe? Jesosy re iny? Ohatray, le Jesosy resahana matetika ve? Le manasitrana marary? Le nanome sakafo olona maro be indray mandeha ve? Raha io Jesosy io tokoa, dia andeha jery azy ery amoron-dalana koa. Dia eny ny varavarana amin'ny voa. Ny olona miazakazaka makeny amoron-dalana, miantsoantso manao hoe Jesosy, Jesosy, Jesosy o. Dia nentin'ny olona ny marary, ny antitra, ny olona efa ho faty, fa samy te hahitan'i Jesosy ny olona rehetra. Ilay Jesosy mpanao fahagagana ny tiany zareo hita. Ary Zakaiosy io ianao, inona no ataony? Mba hanaraka amin'ny vahoaka ve izy? Halan'ny olona loatra izy, ka tsy ho atototosiky ny olona eo fotsiny ve? Iny Zakaiosy fa avy. Tsy avelan'ny olona makeny anoloana izy na fokely aza, fa nalefan'ny olona ny an-damosina any satria tsy mpiraharaha olona dia tsy raharahiny olona. Jereo anie, iny ty ataon'i Zakaiosy? Tsambikiny izy fa mba te hahitan'i Jesosy ohatran'ny rehetra nefa tsy mety mahita mihitsy. Ahoana re no ataonao ry Zakaiosy mba hahitanao an'i Jesosy? Lasa izy ny hazakazaka mafy tery aloha tery. Dia rehefa nahita azo izy dia niezaka mafy dia tafanika. Na dia sahirana ihany aza fa fokely moa izy. Niafy natao ambadiky ny ravin-kazo izy fa tsy te ho hitan'ny olona, sady tsy te ho hitan'i Jesosy, fa izy kosa tsara toerana afaka mahitan'i Jesosy raha vao avy lavitra sy rehefa mandalo. Iny Jesosy fa avy andalo eo akaikin'ilay hazo. Niafina tsara Zakaiosy nefa ohatray, nijanona teo ambanin'ny hazo Jesosy. Ka hitan'i Jesosy izy ka ho Jesosy taminy hoe ory Zakaiosy, midina faingana avy any ambony hazo eny fa ho any an-tranonao andro any. Taitra sady gagy Zakaiosy. Tena faly be izy ka dia nanomana sakafo tsara be. Hanimpitoloha isika malagasy. Dia hoy Zakaiosy tamin'i Jesosy hoe fatatrao Jesosy fa
nanararoatra ny olona ka omeko sy ho zaraiko amin'ny mahantra ny atsasaka ny fananako ary raha sanatria ka nisy zavatr'olona nangalariko raha nisy zavatr'olona nangalariko dia onerako avo efatreny izany. Rehefa nandre izany Jesosy dia izao nolazainy: ory Zakaiosy a, misy zavatra vao miova ao amin'ny fiainanao androany, tena sarobidy be izany ka faly be aho ary te hifaly araka aminao.